Ndaimbava makasika ny vaovao fanatanjahantena tsy natokana ho an'ny olona manan-katao intsony zao ny filalaovana ny taranja tenisy eto Madagasikara raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny federasion iraisam-pirenena ny taranja tenisy izay mitsidika ny Madagasikara mandritra ny 2 andro. Hampianarana any amin'ireo sekolim-panjakana EPPCCG manomboka amin'ny taom-pianarana 7 ny taranja tenisy Nitaterahany maraina tetsy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena anosy ny fanaovatsy ny fifanakam-piaramiasa eo amin'ny telo-tota mba hanatanterahana ity tetikasa ity dia ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny federasiona malagasy ny taranja tenisy. Ny zavatra misy aloha zany dia faly dia faly zay ao ny federasiona malagasy ny tenisy raha hitanareo fa mandray mampiatrano ny coupe davis isika ankehitriny ary nefa koa namaly ny antso ireto filohan'ny fédération internationale sy filohan'ny fédération confédération africaine ny tenisy noho ny antony mazava ho azy dia ny hoe isiny zay tenisy afaka ho ampianarina amizay any ampianarana ny ao anatin'ity convention ity zany dia ny alarobia riva no afaka mampianatra ny tenisy ny technicianina ny ao niveau fédération malagasy ny tenisy ho alefa tsikelikely izy io zany isaky ny CEG sy ny EPP izay misy toerana malalaka afaka ilalaovana ankizy tenisy dia mitondra ny fitaovana izahay dia ho ampianarina daholo ireo ankizy zany manomboka eto Antananarivo dia hitarina any amin'ny faritra ny tanjona rehefa avy eo dia zay ankizy tena tia dia sotomina roraisy ny fédération malagasy ny tenisy an-tanana ny fampidirana anazy any amin'ny tena club amin'izay amin'ny fomba ny hoe ahafahany manohy ny fanazarantena ary zay moa nisorako eto an'ny ministra ny fanabeazam-pirenena sy ministra ny tanora ny fanatanjahantena eto Madagasikara satria fantatro fa tsy moramora ny ahafahana nanaiky sy ny hoe nanao azao fanapa-kevitra no anty convention ity ho anay ao niveau fédération malagasy ny tenisy dia hitanay fa afaka amin'izay zany atonga amin'ny nofinofinay hoe tsy voatery ho an'ny olona manam-bola ny tenisy ary zay ny tena tiana hoporofona amin'izao hetsika ho ataona izao samy resy lahatra ny rehetra ny andritra ny fandraisan'ny fitenenana fa raha anomana mpanao fanatanjahantena avoleta isika dia tokony hiainga avian'ny ifotony.